Onolotra ny arahaba tompoko tsy ampiandrasiko ela ianao fa ny sary azo avy amin'ny zana-bolana avy hatrany no indro atolotra anao. Nivadika ho rivo-doza alina ilay tangoron-drahona na raha antsika maso akaiky tany amin'ny tendrony Atsinana amin'ny fahadra-masina misy antsika ka ny salotra anarana Jongo. Mizotra mianatsimo Atsinanana izy io, izany hoe tsy akaty Madagasikara na akasika Madagasikara ity rivo-doza ity. Arak'izany dia tsy ho resahantsika lavabe ny mahakasika azy fa mahasarika ny saitsika dia ny fisian'ity tangoron-drahona atao afovoany Atsinanan'i Madagasikara izay miaraka amin'ilay rahona hoentin'ny zone de convergence intertropicale na ilay antsoina hoe ZCIT. Ny fisian'izy io dia mamevana ny fiforonana oram-baratra amin'ny akamaroan'ny faritra maro eto Madagasikara, indrindra ho an'ny amorontsiraka Atsinanana, ny afovoantany ary ny faritra avaratra andrefaniny. Raha antsika masakaiky ny fivoaran'izy io atao anatin'ny andro vitsivitsy manaraka. Manoloana izay indrindra dia mafisina trano ny fampitandremana mahakasika mety ho fahabetsahany rotsakorana satria mety hanodidina eo amin'ny 70 hatramin'ny 100 milimetatra ny tahan'ny rotsakorana ao anatin'ny 420 ora amin'ireto toerana ireto. Fampitandremana miloko maitso manomboka anio hatramin'ny alahady 20 febroary ho avy izao ho an'ny faritry Sofia, Analanjorofo, Betsiboka, Alaotramangoro, Analamanga, Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, Mitatra, Tranofandriana, Ambositra ary ny distrikan'ny Manandriana. Fampitandremana miloko mavo kosa ho an'ny faritra Atsinanana. Manomboka Rampitso hatramin'ny alahady dia miomana amin'izay mety ho fahabetsahan'ny rotsakorana izay ihany koa ny any amin'ny faritry Vadovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Entanina foana isika mba ho mailo amin'izay mety ho fahabetsahan'ny rotsakorana izay satria vanim-potoana amin'ny fahavaratra izao ka mety hisy ny fiandronan'ny rano na ny fiakaran'ny renirano, eo ihany koa ny mety ho fiotsahan'ny tany na trano na tamboho eny anivon'ny fiarahamonina eny. Ny torohevitra moa dia arao atsakany sandavan'ny foana ny toromarika omeny manam-pahefana eny fotony isorohana ny loza mety isy eo. Mivinantetry ny andro ho amin'ny Rampitso maraina raha jerena amin'ny antsepiriany dia azo orana ny morontsiraka ny faritra Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana mety hipaka hatrany Taolagnaro. Anorana tandrifin-drahona ny Voamaraina ny any amin'ny faritry Dianasy ny morontsiraka ny faritry Sofia. Andrahona na anjombona mety hisy ihany ny Erjika isina erikerika na orana manify indraindray ho an'ny afovoantany, ny ilany, afovoany andrefana ary ny faritra avaratry Madagasikara. Morontsiraka avaratra andrefana sy any amin'ny faritra atsimo iny kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny tolakandro indray dia mbola mijanona ho maina hatrany aloha ny any amin'ny amorontsiraka ny faritra Ivoeny sy Melaka, torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra atsimo andrefana, Androy ary ny faritra sasany ao amin'ny faritra Anosy. Ny faritra hafa dia azo orana tandrifin-drahona mety rahankotroka indraindray. Averina hatrany fa mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana ho an'ny morontsiraka afovoany Atsinanana sy ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany ary any amin'iny faritra avaratra andrefaniny. Raha mivinany maripana indray dia manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 4 hatramin'ny 13 degré morontsiraka Atsinanana, ary eo amin'ny 13 hatramin'ny 14 degré ho an'ny morontsiraka andrefana. Hiakatra miandalana ihany koa ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefaniny, mety hananika 9 degré zao maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka. Mivinantetry ny andro ny alahady kosa indray ary dia mbola ho maina hatrany aloha ny any amin'iny faritra avaratra andrefaniny, torak'izay ihany koa ny tapany atsimo sy atsimo andrefan'ny Madagasikara. Ny faritra hafa dia ho hita taratra eny hatrany ny oram-pahavaratra. Mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana ho an'ny morontsiraka afovoany Atsinanana sy ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany ary ny Atsimo Atsinanana ny Madagasikara iny. Raha ny mahakasika ny maripana indray eo amin'ny 17 hatramin'ny 20 degré zao ho an'ny afovoantany, 13 hatramin'ny 14 degré kosa ho an'ny morontsiraky Madagasikara. Ny maripana ambony indrindra moa tazantsika amin'izao mety hananika 17 degré any amin'ny faritry Betsiboka. Mivinantetry ny andro ny alatsinainy no amaranantsika sahady dia mbola hitoetra hatrany aloha ny andro maina any amin'ny morontsiraka
ka avaratra andrefana iny torak'izay ihany koa ny any atsimo andrefana sy atsimonosy mifatra hafa dia anorana tandrifondrahona mety arahankotroka indraindray mitsitokotoky ihany anefa izay rotsakoran'izay amin'ny akapobeny mivinany maripana indray manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany 13 hatramin'ny 13 degré motsiraka atsinanana 12 hatramin'ny 14 degré kosa ho an'ny motsiraka andrefana eo amin'ny 5 hatramin'ny 7 degré maripana ambony indrindra any Toliara torak'izay ihany koa ny any Maheva tanàna sy ny any amin'ny Fatry Sofia izay ny mivinany toetry ny andro araka ny efa mahazatra anao anefa dia indro atolotra anao indray ny tahan'ny fahatondrivotra eto Antananarivo sy ny manodidina ambany amin'ny ankapobeny ny tahan'ny fahatondrivotra nandritra ity herinandro ity raha tazantsika amin'ny kisary izao ambanina manodidina ny fetrany OMS avokoa ny rehefa rehetra voaray raha mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy jerena dia vinavinaina hijanona ao ambany hatrany ny tahan'ny fahatondrivotra eto Antananarivo manarak'izay ihany koa dia ao anatin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny toetrandro ny taona 2024 izay manana loha hevitra hoe loha laharana amin'ny hetsika mahakasika ny toetrandro dia isy ny fampirantiana sy famelaberara-kevitra isan-karazany ho tanterahana etsy amin'ny parvis de l'hôtel de ville Analakely na eo amin'ny tokotany malalaky ny lapan'ny tanàna Analakely amin'ny faraika amin'ny 20 faharoa amin'ny 20 ary ny 17 ny volana marsa ho avy izao ho antsika mpisehatra ara-toetrandro izay maniry hiara-asa aminay sy handray anjara amin'izany dia asaina mba hifandray mialoha amin'ny 17 ny volana febroary ho avy izao amin'ny alalan'ireto fifandraisana ireto misy ny laharana amin'ny WhatsApp izay 032 67 730 12 na ny 320 720 307 12 eo ihany koa ny adresy mailaka ny raoljao@gmail.com mametraka amin'ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary